tongony aty ny fotoana ny fitoalady zay rahanao ny fiangonana evangelika chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fitoalady dia mitondra lohahevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-poana na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava rehetra ny fiangonana chaîne eo amin'ny cinéma Rex sy ny Ritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana chaîne ny Tanjombato kosa indray dia amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao dia fanomiara-bantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaîne ao anatin'izao fandaharana izao mino fa asoanao ny fandaharantsika androany ary manasanao mba hitona ny olona namana izay ao an-tranonao na ny amin'izay toerana misy mba hanaraka ny fandaharantsika fa tsy hanenenanao ny fotoana fo izay rahantsika eto androany eto ampandohana dia te-hampafantarantsika ny fotoana lehibe izay iarahantsika amin'ny fiangonana chaîne misy zavatra anankiefatra lehibe reto tiako hampafantarina anao ny voalohany dia ny fotoana izay antsoina hoe fito alahady ny fotoanan'ny fito alahady dia fotoam-bavaka mandritry ny alahady anankifito izay efa nanomboka tamin'ny 18 septembre lasa teo ary tsy hifahana raha tsy amin'ny 30 octobre izao izany hoe efa nanomboka tamin'ny 18 septembre sy ny 25 septembre dia tamin'ny alahady 2 octobre teo dia toy foantsika mandrapatonga ny 30 octobre ny lohahevitra dia ny hoe ny fanomezan'Andriamanitra ny fanomezan'Andriamanitra Andriamanitra dia tena manana fanomezana be dia be dia be dia be homenantsika ary raha toanao ka vonona andray an'ilay izy dia afaka hanova tanteraka ny fiainanao ny fanomezan'Andriamanitra izay ny filazana voalohany filazana faharoa tiako mpahafantarina antsika dia mampianatra koa amin'izao fotoana izao ny hoe miaina amin'ny surnaturel isan-kariva izy io rehefa talata alarobia alakamisy amin'ny 5 ora sasany dia mampianatra fotsiny momba an'izay ahoana mariny ty atao hoe miaina amin'ny surnaturel ity miaina amin'ilay fiainana ara-panahy miaina amin'ilay fiainana ao amin'Andriamanitra tahaka ny ahoana ilay izy mafonja dia mafonja ny zavatra resahana ary tena azo pratikena ary tana fiovana goavana itsy am'raikisa ny resahako an'izany misy koa ny Tanjombato rehefa talata larobia sy ny zoma talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany ny larobia amin'ny 2 ora sy sasany ampianarana mikasika ny hoe miaina amin'ny surnaturel io izay ny filazana anankiroa lehibe ny filazana anankiroa lehibe farany dia amin'ny 29 octobre sy ny 30 octobre no famarana ny fito alahady etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny 29 octobre dia fotoana natokana fotsiny ho an'ny vehivavy ka manasinareo vehivavy rehetra ho avy amin'ny 29 octobre ho avy zao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina misy fidirana anankiroa izy io asabotsy ny andro asabotsy 29 octobre amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 dia misy nay amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 ny amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 ora dia hoe hampody ianao avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra afonja dia afonja ny zavatra ho resahana aminao ary tena hita fiovana lehibe ianao ny fidirana anankiray indray le amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy zany zavatra any dia tsy hoe tema foroporona ny tadidadavina fa tena tao anaty vavaka tao anaty filomanosina tao anaty fifadikanina no namoahan'Andriamanitra hoe izao ny zavatra tiako resahanareo fa izao ny zavatra hitranga amin'ny fotoana io dia izay no antony anasana ny anabavy rehetra ho avy amin'ny 29 octobre etsy amin'ny Palais des Sports amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 averiko le fidirana amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 lohahevitra dia hoe ampody ianao avy amin'ny fahababoana izy fa ny amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 lohahevitra indray dia hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy ny alahady 30 octobre indray dia famarana ny fito alahady izay resana hoe fanomezan'Andriamanitra fa ny zavatra ho resantsika amin'io alahady 30 octobre io dia hoe diloilo vaovao isan'ny fanomezan'Andriamanitra ny ositra ary amin'ny fotoana io dia misy ny antsoina hoe diloilo vaovao
baiboly dia milaza hoe manositra deloilo vaovao lohantsika isamaraina izy ka amin'ny 30 octobre io dia mandaparivony andro misy dirana telo maraina dia ndray ariva amin'ny ena sasany maraina dia amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny ariva dia amin'ny rora sasany tolakandro fotoana tena goavana dia goavana io fotoana anaovan'andriamanitra zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao manasanao ho avy alaminy programanao fa iositra deloilo vaovao ianao dia ho hitanao zany hoe hameno kapokanao andriamanitra amin'ny fahasoavana amin'ny famindram-po amin'ny zavatsy maro zay tsy takatry ny sainao hitranga amin'ny fiainanao zay no mikasika ny filazana zay tiako mpahafantarana lavalava ihany la izy kanefa lehibe dia lehibe ny zavatra ho resantsika tsy tiako ho atao tsotsotra la izy fa mino favorianao ny zavatra zay resantsika izany ny antonyity fotoana fito alady ty zay efa nyteneniko anao teo aloha teo moa dia misy antony lehibe dia lehibe na tonga reny anao le fotoam-bavaka fa maninona no fito alady le izy ary maninona no volana septembre sy octobre no anaovana azy ao anaty baiboly dia misy fotoana anankitelo lehibe hionan'andriamanitra amin'ny olombelona zay mbola hionan'andriamanitra hatramin'izao ny voalohany amin'ireo fotoana anankitelo lehibe reo dia ny fotoana ny paska ny fotoana faharoa hionan'andriamanitra amin'ny olona dia ny fotoana ny pentekosta ary ny fotoana fahatelo dia ny fotoana ny tabernakely ny tiako resahana anao dia eto ny ty fotoana ny fito alady ity dia tafalatsaka tanteraka tafiditra tanteraka ao anatin'le vanim-potoana le fotoana anaovan'andriamanitra zavatra dia ny fotoana ny tabernakely tsy mitovy ny calendrier ao anaty baiboly sy ny calendrier ampiasaintsika izao kanefa tsy midika zany fa hoe le ampiasaintsika izao zany dia io zany ny calendrier an'andriamanitra non mila fantatsika hoe ohatr'izay hoana alo anaty baiboly mba fatsika mahita hoe aizao aiza mivanim-potoana ny fotoana misy atsika moa zany le izy zao ao amin'ny baiboly dia manina tombaovao anankiroa ny vahoaka an'andriamanitra ny tombaovao voalohany dia ny paska ny tombaovao voalohany ny faharoa dia amin'ny fotoanany le volana fahafito ny fotoana ny tabernakely izany io le fotoana ny tabernakely io dia amin'ny volana fahafito misy ny antsona hoe volana fahaenina zay antsona hoe elol zay ny fiantson'le volana ny tsika moa zany misy hoe janvier février mars avril fa ao anaty baiboly le volana fahaenina indray ny tsika volana fahaenina dia volana jolay fa anaty baiboly ny volana fahaenina ny anarany dia hoe elol ary ny volana fahafito dia antsona hoe tishri zay no anarany ny tsika volana fahafito dia ny volana fahaenina mantsy azafady amintsika dia volana jona fa ny fahafito ny volana aogostra fa anaty baiboly ny volana fahaenina dia elol ary ny volana fahafito ny anarany dia tishri amin'ny volana fahafito io dia misy taona zay itsofana ny tropetra zay antsona hoe rosha shana vitsy zay dia misy ne le vanim-potoana le fotoana anankiray antsona hoe yom kippur indray dia le antsona hoe andro fanavotana be le grand jour du pardon zay ny fiantso azy dia vitsy zay afaka folo andro io zany ao arina le fitsofana tropetra zany hoe amin'ny 12 octobre raha amin'ny calendrier atsika anjerena rehefa ndray zay dia misy amin'izay rehefa aveo le vanim-potoana amin'izay ny fitoerana trandro atsakazo zay manomboka amin'ny 17 octobre mpandraba tonga ny 23-24 octobre eo le vanim-potoana le tena vrai tabernakely le fitoerana trandro atsakazo zay hanaovan'andriamanitra amin'izay zavatra tsara ho an'ny vahoakany raha tsorina zany dia zao raha mifijery ao anaty baiboly dia zao 12 octobre zany amin'ny herinandro ambony dia eo le grand jour de pardon ity herinandro ity zany ao anaty baiboly dia herinandro tokony hifadiana hanina iomanana zany akory tsy midika hoe aloha tsara jesosy ilay mpisorona be ho atsika zay efa nifona ho atsika nanao fanavotana be fa ny tiako atongavana eo raha miresaka fivadikanina dia satria hiditra ao anatina vanim-potoana vaovao ianao ilaina lasana bavy ny fanavaozana ny fiainam-panahy rafraîchissement spirituel mba hidiranao anatina vanim-potoana vaovao amin'ny fiainanao tika zao ohatra rehefa tonga ny tombaovao dia miarahaba ny olona isika manome fanomezana isika dia mandinika ny fiainantsika isika dia malom-planina vaovao ny amin'ny taona isika exacta tahak'izay ty herinandro ty raha tsorina dia herinandro tokony hifadianao hanina hivavahanao
dia ametrahano planina hoe zao am'zeny zay ny zavatra tiako tratrarina indray a amin'ny fiarahana amin'ny tompo herinandro ampitsarako ro zavatra ara-moraly tsy milamina rehetra ro zavatra fitondrateny tsy milamina rehetra ny fifandraisako amin'ny tompo mila anesorako ny zavatra tsy izy rehetra ary ampiakarako ny fiainam-panahiko indray hitady an'Andriamanitra misimisy mba hidirinao anaty le vanim-potoana zay antsoina hoe vanim-potoana fanambinana amin'izay lay manomboka amin'ity oktobra dika hatrany ampatonga ny volana mars any izavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao inona ny tiako tenenina amin'ny alahady zao isika tonga dia lazaiko anao mialoha sahady ny zavatra ho resantsika ny fanomezana dia mikasika ny famindram-po sy ny fanafahana ao am-boky ny Joba toko 10:12 dia zao ny lazainy aina sy famindram-po no nomenao aho ary ny fiahinao no niaro ny aiko aina sy famindram-po no nomenao aho zany hoe misy fanomezan'Andriamanitra angezabe eto zay antsoina hoe aina sy famindram-po Andriamanitra amin'ny fotoana mamindra fo aminao misy zavatra betabe hoentiny izay ny alahady maraintsika dia resaka mikasika n'io fanomezana io ny aina sy famindram-po zay nomenao aho izy dia jerevo raha Joba nijerevantsika nomen'Andriamanitra aina sy famindram-po Joba dia jerevo ny na dia fa rava tanteraka aza ny fiainany dia jerevo ny fomba ny arena ny fiainany fa amin'ny fotoan'Andriamanitra misafidy amindra fo aminao tahaka le vehivavy tratratanina ny jangajanga dia jerevo ny depara voavaonananany amin'ny fotoan'Andriamanitra mamindra fo aminao tahaka le boka zay niteny tamin'i Jesosy hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindra fo amiko dia jerevo fa nadio teny hoe nohoditra dia inona ny zavatra nitranga tamin'ny fiainany tamin'ny fotoan'Andriamanitra namindra fo tamin'ny Bartomeo jamba satria koa izy hoe mamindra fo amiko toy izy atsoy makatezy amin'ny fotoana tonga ny famindram-po amin'ny fiainanao raisinao ny fanomezan'Andriamanitra misy tantara be da be mihoatry ny azo sainina afaka mitranga amin'ny fiainanao dia resakitsika araka ny teneniko teo hoe ny fanomezan'Andriamanitra dia famindram-po aina sy famindram-po amin'ny alahady zao ary araka ny teneniko teo koa hoe ao anatin'le vanim-potoantsika zao sady taom-baovao no hanadiovantsika ny fiainantsika no iomanantsika hiditra amin'ny vanim-potoana zay antsoina hoe vanim-potoana ny prospérité ao anaty baiboly satria rehefa vita le andro fanavotana be vita le fotoana trano rajakazo dia tonga amin'izay natsoina hoe fanambinan'Andriamanitra satria zao voalaza boky ny Salamo hoe Andriamanitra mamindra fo aminay dia ambino izahay have mercy on us and show prosperity unto us zay voalazany amin'ny teny anglisy tiako tenenanao zany dia zao ny famindram-po sy ny fanambinana dia zavatra miara-mitranga rao amin'ny fotoana izy mamindra fo dia misy prospérité goavana hitranga zay ny antony resantsika ny fanomezan'ny famindram-po amin'ny alahady zao fa ao arinan'io izy fanambinana goavana hitranga amin'ny fiainanao izy fanambinana goavana hitranga amin'ny fiainanao tahaka ny Joba rehefa namindran'Andriamanitra fo izy dia nisy prospérité zay be lavitra no zay nananany taloha raha toa ary izy ka voalaza fa mahery indrindra tamin'ny olona tany etsinanana melohana ravan'ny fiainany dia lay fisaratsena zany hoe avroeny ndray no mitranga tao arina le famindram-po mahery indrindra no izina izy fa tsy niatsinanana fotsiny no azo ny comparena taminy hoe reto faritra tsinanany reto tsy maharesy any Joba dia ahoana zany raha niakatra avroeny misy secret ao ambadika zany fo zay aina sy famindram-po no menao ahy manasanao ao avy amin'ny alahady zao tianao ahita ny aina sy famindram-po avy an'Andriamanitra tianao hoe ho diovina indray satria resakitsika ny aina sy ny famindram-po ary ny fanafaha délivrance misy zavatra maro mila madio amin'izay mila mikesaka amin'izay fotoana zao amin'izay iverena ny depara vaovao amin'ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra ialany no loto sy ny faratsiana sy ny fahavetavetana ny fangatsiahana sy ny fahamainana sy ny jugement hafahafa rehetrarehetra fotoana amin'izay zao anekena hoe tsy mety attitude-ako ty tsy mety fomba fisainako ty tsy mety fomba fitondrantenako ty tsy mety fomba nytantanako zavatra sy nanaovako zavatra ty tsy mety zao fomba zao manapa-kevitra amin'izay anongana ho avy vaovao miaraka amin'Andriamanitra zavatra mila fanadiovana mila délivrance mila famindram-po ary mila deloelo vaovao tonga avary amin'ny alahady zao fa menao aina sy famindram-po izy fosy aina sy famindram-po no menao miaraka amin'ny fanafaha dia ho hitanao fa hiditra amin'ny vanim-potoana ny prospérité goavany ianao fa zay ny antony ty fito alahady ty noho ny amin'ny vanim-potoana tahaka zao matoky efa voarainao ny zavatra zay ny fampiresahako taminao androany
azadiny tongava mialady io hitanao fahitalavitra io ny fidirana amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa ora sy sasany iny tanjombato amin'ny fiangonana saina dia amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa ora sy sasany raha mila fanafano tongava mila départ vaovao sy famindram-po tongava tiany fotoana nomezan'Andriamanitra anao anjany zavatra izany azadino iny Palais des Sports amin'ny 29 sy ny 30 octobre ho avy izao ny 29 dia natao an'ny vehivavy fotsiny loha hevitra le miditra miraika hatramin'ny telo le sabotsy dia hoe ampody anao avy amin'ny fahababony izy ny amin'ny telo ka hatramin'ny dimy dia hoe anisoanao mihoatra ny taloha izy ny alahady tontolon'andro indray izay miditra amin'ny enina sasany sy amin'ny valo sasany ary amin'ny folo sasany ny ariva amin'ny roa sasany ao amin'ny Palais des Sports ny 30 octobre dia resantsika ny amin'ny hoe diloilo vaovao diloilo vaovao vanim-potoana ny fanambinana izao sy ovan'ny fiainanao amboary ny programanao fa tsy afaka ny sy ovan'ny fiainanao zay ny fandarantsika androany manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Saina sy mitombo fahasoavana veloma tompoko